Arabena na tratran'ny taona tena amby 20 e. Eny antsika hatramin'ny avrily mbola fampiraba tratran'ny taona e. Asif tena gasy na malory alony kipal fa tombo vao. Teny sinonga zany ataoko zany any aminareo. Aisa na efa zaza miteny an'izany ao aty eto ampiajinao eto dia fentinao tampoka ianao koa tsy vanina be. Zafady alefa azo ary. Vaovao ny taona vaovao koa ny fisainana. Amin'ity taona ity zany malena vady nepitry a. Tony koa mbola misahirana manontany nga ho invité teny. Sa iantoka, sa ninona. Tsy haiko ze ihany aloha. Fa ianao tsy ho invité. Maninona zao raha tsy mahay vava fa valina tsotra. Ka tenisana rehefa tenenina tsotra hoe aza manontanytany izany isaky mihetsika dia ohatrany tsy azonareo mihitsy. Sady zay koa ny tema an'ity vidéo ty e. Raha misy zavatra tsy karitra eto Madagasikara dia isika malagasy betsaka ny tsy mahay miteny tsotra tsony fa tena lasa mahay vava. Amiko manokana aloha mety mifanorata azy na mahay vava na mahay vava satria rehefa tratra ny vava fiarahamonina ianao mamay. Ny atao hoe mahay vava dia raha teny zany ianao hoe basa salesa vilia lahy manaraka falasasany na nasa azy. amin'ny teny mahay vava izy dia fangatria misy mpiasa lany andrasa lazaina sa vilia lahy. na raha teny hoe zakako le sarany lesy zalahy. amin'ny teny mahay vava izy dia Sarany tsy efa tany e, inona lesy ny tsy efa nataoko tamin'iny. Maka ny sisako zay miaraka amin'iny. na ohatra farany hoe Sady teraka aminao amin'ny teny mahay vava izy dia ka nambolenao sy ny gardien resany eto ambony tany aleko lavitra Jérôme. Merci tena rangahy. mahatonga antsika rehetra lasa mahay vava dia satria raha mbola gasy ianao saritra ny andainga fa niza ianao ninona voninahitsy ny asanao dia samy efa tratrany vava tsy existe zany gasy mbola tsy tratrany vava zany na io vava viana amin'ny fianakaviana mpiara-miasa mpiara-mianatra mpisipa mpinamana naiza ka lasa teanao koa tsika amizay tsy tsika foana ny victime ny fiarahamonina zany nanovantsika tsy kelikely ho mahay vava fa ny teny sy ny saina tsotra daholo ny atomboantsika tsisy hoe voateraka dia tonga dia Tony feny baleniko fa tsy ho indika talina sady ho tsara pida be voako teo angambanaka be tsika zany arineny mahevava be za aloha tsy akidoha aminareo fa ohatrany katity vola be nareo ejereo amin'izao hôpitaly niterako ohatrany tsiposiposy zao dia zao dia fa haka ny lovako fa za tsy andranareo faty vao sambatra e zay tsy ame lasako la zavatra ty mandeha ny plaiko verina ty tsony za ngany tsy voavy tany arineny a fa zany ndraindray mba manontany teny ny olona taloha amintsika gasy to olona feno fahendrena amin'ny fomba firesaka jereo amin'ireny ohabolana lalina sy tsara be dia be reny ka ny fanontaniako dia hoe iza zany malagasy voalohany nanao vava mety niavaka be izy tamin'izany aza manantena hery fa nilahatra tsy azo rombaina lainga ontony salaka ka tompony ihany fatorany aza manao tondrannikopa tonga namana vo mafimafy aza mitabataba tonga rafozana akoray vinoana ka fito lahy no mitsangany anao présence sika nitolo tonga toko nitolo areza indray nitolo ty za tiako ataovina fotsiny maso be vatanao io fa aiza nifaindrenao eo amin'ny firesaka ary nitolo manao fiavatravatra toa onjan-dranomasina ane ianao zany tsy mba mafana fa may mito sady vavanao anjaso zay antso pompier sa mbola tsisy telefônina moa pompier sa mbola tsisy pompier koa moa andrekako zavatra tsapa aloha rehefa mahay vava ohatrany ajen'olona kokoa eto Madagasikara indrindra ny vehivavy ny olona miteny tsotra ohatrany ambevanina tsy haiko hoe maninona ka ny zanaka vava ampianary manoga ny soa mahay vava fa reny tsisy mahasamanamery dia ny amin'ny arabe eny le fitenenana tsotra na assertivité na zavaiko tamin'ity vidéo ty mandaitra fa amin'ny olona salama saina fa eto amintsika misy olona bordel saina tsy mahay milamina raha tsy tenena manta vava be hoe zareo a jereo le kala reto tsy manalamenatra akory fa mitady ikitika ana na ny alikala mbola midikodina fofona vao samy petaka lasa teny samy mandeha any dia hijery video any diata zany zay eo amin'ny mpandeaka mandray le vava sy le mifanopa mihitsy ary rehefa mahazatra iny aminay ohatrany hoe manamarika hoe mpinamana be sady tsy mihafahafa rehefa tsy misy an'izany indray ary nohatrany nihafahafa be rany manontany tena hoe fa nga misy tezitra sa nisy ratsy amin'ny fanaovana zanga tsy akamanlaso ny tiopainla aokatsika mba hifanopa azafady ireny tsy mampaninona raha samy mazaka sy samy nanaiky hoe zay ny fomba fisangisangitsika fa ny tena alako le mpandeaka maray le amin'ny andavanandro izy mipirina fa vo misipa tonga dia le ry le lasa le miova be tampo le sanletsy tena dontolo ty tena mpanivendrana be nevy tsy lety
manambany tsy manao intéressant be tampo finona ny tena eritreretin'ireny bandy reny hoe iteny ve le sipa hoe ary alama manambanimbady akama masola tsy fantatra songadinana mpamadika akama be tena tiako be le zany a tiany mako fa rehefa mahivava zany ny olombelona amin'ny akapobeany ohatrany mahatsiaro tena mahery zany indrindra moa eto amin'ity Facebook ty ohatrany deraina manokana ny olona mahivava mahafinaritra atsika gasy mihitsy mahita an'le olona tratrany vava de faly amin'ny tenany be koa le nanao vava indrindra le rehefa misy mandoka hoe raha ty mahivava fa tsy marina ve zany vavaka zany tsy laitra mihitsy de sambatra ery manazo an'iny fankasitrahana iny nefa ny olana be amin'ny ohatrany rongony any io karazana fankasitrahana io ohatrany roro io fa lasa tadiavinao foana amin'izay iny satria misy olona eto Madaty sy ny raharaha mihitsy tamin'ny andavanandro fa rehefa nanandrana nanao vava iny izy vao nahatsapa hoe to tsapany olona hoe miexista to be like be le commentaire ohatra ka lasa tapa-kevitra izy hoe le manao vava zany ny tena asian'olona sira amin'ny fiainana mafy anie mitady fankasitrahana io amintsika malagasy de iny tsara nefa tena mora hita be mila fankasitrahana zany hoe besoin de reconnaissance zany amin'ny teny vahiny misy mampisendy volany misy mampisendy vatany misy manambany hafa mba ho raisina olona ambony reny le tsisy mandoka mihitsy de tsy maintsy izy ihany mandoka ny tenany io miseho mafy ivelany mahivava nefa ny ao anatiny hita be hoe mitaraina hoe mba hakasitra ho are olona ny olombelona rehetrarehetra ne tia fankasitrahana fa misy tena manao foana mba ho akasitrahana na za miteny tia koa reny tia ny fankasitrahanareo fa eo amin'izay le misy lasa gênant be mihitsy lasa amin'izay ny olona vonazy fankasitrahana iny manao vava isaky mihetsika zahoana like amin'ny commentaire vao misy mipublier zavatra de miketrika be ny sainy hoe inona indray ary ny vava afaka ataoko amin'ity amin'izay lazain'ny olona fa mafy be anaty vava ary io tsy maintsy any amin'le olona be mpanaraka na malaza na buzz izy manao an'io any amin'le tsisy manaraka tsy miintéressé anazy satria tsisy midera tsisy mahita hoe grand be izy anaty vava raha any manao vava izy ka raha misy mpanaraka ianao de zay ny anisan'ny antony hoe rehefa publier sara ianao de misy vava isan-karazany hoe matavela ohatrany kisoa ohatriny tony makrely tony laha ty fokely ohatrany anjeba be ratsy le izy ao mety mampime raha ontraka mavantana izy mampime sy tsy maninona raha zay ny fomba isangina mahazatra de zany mifanao fa rehefa olona maro tsy fatapiaviana ny manao vava momba amin'ny vatanao de tena hafa mihitsy ny fihetseham-po ateraky le izy indrindra moa fa matetika zavatra tsy afaka ovaina na tsy afaka ovaina eo ny tena fafinaretan'ny faratapony amin'ireny olona reny ny manindro anazy nasongadiko manokana mihitsy zavatra tsy afaka ovaina amin'ny vatany ohatran'le olona manao memsa momba ny damima isaky ny mihetsika fa tokony tenenina zany hoe fisaka be ny tapikanjonao za hoe lava be anao za hoe tsy maintsy miteny nga misy malagasy ohatrany hoe ho faty mitsitra raha tsy miteny momba amin'ny vatan'olona za zao ohatra be tapikanjo de nanao régime mandritra ny 3 taona salady vinaigrette ary tsy hena zany io fa tsy voatery asongadinao ohatr'izany zavatra hitanao fa tsy normal any amin'ny olona nareo ve mbola tsy nanofy ratsy hoe miakatra sehatra de mesy miteny ny defo anareo daholo ny olona ray manontolo ao anatin'ny salle de mahatsiary tena hafa baraka mienatra mihitsy ianao mitovy amin'izay ny fihetseham-pon'le izy misy zany de fala miteraka an'izay fihetseham-po zay any amin'ny olona fa tsy maninona satria fatary zany manomboka zao fa raha tsy manao ratsy ianao nefa misy olona manao vava maimaim-pony méchanceté gratuite nataoko motamora aza kivy na mankala ny vatanao fa ataovy an-tsaina hoe zareo andevoziny fitadiavana fankasitrahana ny tena mampalahelo esclave de leur besoin de reconnaissance tsy ho sambatra mihitsy zany izy raha tsy specta amin'ny validé hoe ty mahivava miankin-doha amin'ny olona be ane zany ny fahasambarany reny fa kosa ianao tsy voatery hizaka an'izay tsy ampy any amin'ny olona ka zohanao feno ny tsy miraharaha na mamaly na mibloqué ny mahatalandina koa de rehefa olo malaza mamaly de misy miteny hoe ianao hoe olo malaza de mbola tsy masaka vava ihany za vidéaste créateur de contenu zao tsy hainay mihitsy hoe malaza ve sa tsy malaza satria rehefa tratran'ny vava zay de mamaly misy miteny hoe nareo ne so hoe fa olo malaza e tokony fitaratra eo amin'ny fiarahamonina tsy tokony mamaly vava zany fa raha tsisy fitaratra eny an-trano teny zany atao fitaratra nefa rehefa manao vidéo ndraindray misy vava tonga avy any tampoka hoe tonga te alaza malaza sa tsy malaza e ka aleo za officiellement tsy olo malaza amizay afaka mamaly sady za raha olo malaza tsy fitaratra ny tiako atao fa ventilateur mandefa rivotra kely fa misy zany tena mihevitra fa tokony ho sac de sable amizaka ny vavan'olona fotsiny ny olo malaza felisa ve manofy ny olona lasa malaza ne ka mitovy toetra sy fo amin'ny olona rehetrarehetra tsisy hoe toetra nanjely fa le fiteniny anjely ny existe mikoaky kely ny anjeliko ozoniko ianao le cyclone du fait tousser les gens aiza eto ambony tany misy olona hoe anaovana vava de tsy mamaly mihitsy fa tony be ny fony kratsy izy no peu importe les vavas que tu reçois dans la vie reste zen et solide Peux-tu te rappeler des vavas qui t'ont fait mal? Ah non, pas.
marne. Rappelle-toi des vavas qui t'ont brisé. Rappelle-toi des vavas qui t'ont fait mal. Le aronao parle io ny tena tsy tiako indrindra amin'ilay mpanao vidéo malagasy rehetra. Io tena tsy tiako maizina sady ohatran'ny Quasimodo. Qui t'ont fait mal. Aronao parle. Et maintenant je transfuse ces vavas dans la plante. Les vavas sont dans cette plante et je vais la souffler. Et ils niquent leur mère. Et comme dirait un grand sage, oh manaïlana, fialuna manaïlana, sa tot matin vava penoto. Va en paix. Fa ny olombelona mitovy daholo ka aza atao amin'ny hafa fotsiny zay tsy tianao atao amin'ny tenanao. Zay ny fototry ny fifanazana dia zay koa ny anisan'ny toe-tsaina tokony mba hapetraka. Ny olana koa mantsy rehefa lasa toe-tsain'ny fiarahamonina mihitsy le maivava tsy mahavita mandinika tsara tsony ny sainy. Hoe eto amin'ity situation ity zany diso ka tokony hiteny azafady fotsiny dia vita. Fa lasa ao anatiny amboponao le hoe za maivava ka na diso ary ianao dia mbola ianao ihany no mitady vava. Ary tena misy olona lasa alipaka mihitsy ao ampony le hoe maivava izy. Zay ny réputation ka lasa ohatran'ny matikambo sy rabajoa na mpamono hafaliana ny hafa. Tsy mahavita mifaly amin'ny fahatafitany hafa mihitsy fa dia ny anindrona foana ny tiany rehefa misy mahafaly ny hafa. Afaka baka zanako. Zanakara rery ngany afaka e. Ka andao daholo rangahy hiezaka hiverina hianatra ny teny tsotra amin'ny olona mendrika an'izay. Tsy mendrika taimbava daholo ny olona rehetra. Ary tsika enerjika sy créatif be rehefa ananao vava. Ka mba eritrereto ane hoe iny angovo iny no ampiasainao hitenenana zavatra tsara. Tombo koa le izy bandy bogosy nefa sady intelligente. Jereko koa le tsy ty pose laly. Hita be hoe bandy fakafady. Maneva ny laly zany solomaso zany sady hitako hoe nifotra be lahy anaty kata. Fehezo tsara ny fahaizanao vava fa ohatran'ny fahaizana rehetrarehetra ihany io. Avoaka amin'ny circonstance mahamety azy fa tsy hoe avoboaka izaka mihetsy. Mila mahafantatra hoe eto mba miteny tsotra dia eto kosa mba mila manao vava e. Dinio ihany ny tenanao hoe voafehiko ve le maivava sa hoetiketin'le tsy amin'ny fankasitrahana azy teo terrain dia mila travahena zany ny fankasitrahanao ny tenanao. Fa afaka travahena tsara afaka miova afaka mivoatra ny olon-drehetra. Dia fantary fa ny tena fankasitrahanao ny tenanao no anafaka anao amin'ny fitadiavana fankasitrahany hafa diso tafahoatra. Any le tena fahasambarana riavana malala. C'est ça le Jésus. Arak'izao hitanareo zao dia miverina amin'ity pejiko ty amin'ny fomba ofisialy ny podcast amin'ny teny malagasy. Le tianao be iny ataoko. Tamin'ny herintaona mba nitesta zavatra hafa zany. Dia zay lasa nankafiana ho an'ilay zavatra hitany tamin'ny herintaona aza matahotra fa hijanona koa reny. Varieko foana. Ary hiverina koa ny court métrage maro samihafa. Be be miandry an'ilay malagasy distingué saison 2. Fa tsy tiako atao maimaika le izy dia aza maika fa tena asa be reny. Dia na zany tsy tiako tena mihitsy hoe ty ihany nataoko na ty fa andamako daholo zay mampisy inspiraka ana. Sady za koa mazoto be. Le miovaova mantsy ny mampazotina ho anareo mijery na ho ana manao. Amin'izay tsika samy surpris foana zany hoe oay tô teny français tampo teny malagasy oay court métrage podcast vlog voyage maman. Mbola mirary soa anareo rehetra amin'ity taona vaovao ty erane ho taona tsara be ho anareo abonné amina. Ho an'le abonné aloha ratsy be ho ny ty taona ty fa raha zany nareo misabony. Zay zany de velome.